Volana martsa lasa teo izany hoe efatra andro taorian'ny fahabozinana ara-tsakafo no nandefa taratasy tamin'ny mpitantana ny hotely Coco Beach izay nandray antanana ny fikarakarana ny sakafo tamin'io andro ny 20 martsa tao Mahajanga io ministera ny fizahantany. Natsatra avy hatrany tolotra rehetra mifandraika amin'ny fikarakarana sakafo amin'ny hotely Coco Beach io raha nitatitra azo hatrany. Ny mba tsy hisy trangafahana bozinana ara-tsakafo tahaka ireny miverina intsony no antony fanapahan-kevitra raha ny voarakitra ny taratasy io. Antony faharoa ihany koa ny fitandrovana ny lafin'ny fizahantany araka ny lalàna amin'ny feny fizahantany raha ny taratasy io hatrany. Rehefa mena koa sy androany dia tsy maintsy nataoko na tondavana tety satria rehefa tamin'ny Tomasy izao marina nankalaza ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy iny ka ny Mahajanga nanatrika ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy dia nisendry kely tany afinaritra be ny fety fa saingy nisy intoxication alimentaire be maromaro ihany mbola olona nidroko tany sy narary vokatr'izay tena koa anisany mba nisoran'Andriamanitra dia sika rasovatsara tsy maintsy tonga amin'ny akapobeany ny resaka hoe ilaina ve sa tsy ilaina ny famahana olana eto Madagasikara. Le olana tianao resahana eo, le tena mipaka ny vahoaka mivantana, le tena isitrahan'ny vahoaka mivantana. Ohatra hoe ny resaka momba ny sekoly, tena ny vahoaka ray manontolo mampiasa an'izany ankoatranareo izay mampianatra ny zanakareo ny ampitan-dranomasina. Ohatra hoe tsy ohatra fa tonga dia izay mihitsy ny fahasalamam-bahoaka, zany dia ny vahoaka ray manontolo. Ny resaka momba ny tsy fisian'ny fahalemana, ny vahoaka ray manontolo. Ny resaka momba ny lalana, ny vahoaka ray manontolo. Ny zavatra rehetra ao anatin'izy ity izay tena hoe le mipaka ny vahoaka, ny fidanga ny vidim-piainana, tena ty le tena hoe ady tsy hita maso ny fiainana, fa dia ao anatin'izay ady izay no zay samiatrika eny ny olona kanosa matahotra ny tolona ary nefa zatra hazavana matahotra ny maizina, fa itsika zanaky mipaniaka tsy matahotra ny lena fitombenana. Dia apetrakitsika mazava zany izay sehatra izay hoe inona ny zavatra misy manoloana ny trangam-piarahamonina amin'izao fotoana izao. Mandry fahalemana ventsika. Misy fampanantenana be dia be teto. Hoe raha izay any tonga eo amin'le toerana satria mankany azo le toerana dia ataontsika ohatran'izao ty Madagasikara ity. Tsy ampanantenanareo ozy izy le olona tamin'ny fampielezan-kevitra tamin'izany fotoana izany. Rehefa nisy ny fampielezan-kevitra tamin'ny taona 3 fa ataontsika ohatran'izao ty Madagasikara ity, ataontsika tena mandroso ty Madagasikara ity tamin'ny 20 ny zavatra efa mipetraka teo zany ny zavatra misy ao anatin'io raha nanao herinaratra ny mpitondra tamin'izany ampitombotsika hatrany amin'ny 800 mégawatt sonorisation ka ny tenen'ny fanamafisam-peo. Zay ny tenen'le rangahy. Fa izy sy ny teny misy ny herinaratra fa ampitombotsika ozy izy ho 800 mégawatt. Aika le izy fanamafisam-peo. Ny resaka mombana rano fisotro madio izy dia isitraka an'izany avokoa isika ary anangana forage sika na lavadrano aiza zao le izy. Verenjavona ohatry ny rivotra navoaka ampifana ny vola izay nivoaka tamin'ireny. Tadiva vola tsika ireny, volam-bahoaka no mivoaka tao anatin'ireny sehatra maro isan-karazan'ireny. Anao ny resaka momba ny kianjam-bary tsika ngely izay le malaza tsy nanotra vilitsahony. Manana kianja fa tsy afaka ilalovana. Manana seranam-piaramanidina iraisam-pirenena fa tsy afaka tsy manana fiaramanidina. Mampalahelo vomaly tena nitady arsiva be dia be mihitsiny. Nanantsika nisy an'ilay soratra ngeda be misy teo amin'ilay vatan'ilay fiaramanidina hoe Repoblika Madagasikara. Dia teo amin'ilay anona be le vatany be misy an'ilay fitomboka be mihitsy amin'ny lokom-bolamena. Fa aizy ireny nakaiza ny tanteliko teto dia lany vitsika ve? Raha le tantelo lany vitsika tsy nampaninina, fa zavatra mibolongana be ohatran'ireny nanjavona ohatran'le volamena ihany io volamena mipetraka ary dia lasa aty, dia lasa mivadika vy. Dia zany rehetrarehetra zany rehefa misy tratra tany Afrika Atsimo dia noentina teto dia tsy fantatra hoe ireo ve le tena olona. Le olona raha moa tsy hita hoe aiza le olona fa dia efa ao nefa voatazonao zay tsy nahita. Sarotra kosa aloha zay le nitenen'ny tolo hoe mila zany tsy hita raha te handainga. Rehefa tsy hitanao za zao tsy nahita dia lasa mandainga zany raha milaza zavatra tsy hita. Fa nohonohono ambatondrakalavao nisy hoe fa hanony dia nisy ihany koa ireo olona zay ny heverina atao anatina sehatra maro isan-karazany amin'ny fanaovana ny raharaham-pirenena eto amintsika no heverina fa ireo olon'ireo dia afaka hipetraka ao anatin'ny fampandehanan-draharaha eto Madagasikara.
ny zavatra misy tao anatin'izany rehetrarehetra zany ny resaka momban'ny zavatra ny ainan'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny zavatra iainana ho amin'ny ankehitriny inona marina moa ny tena mahazo ny vahoaka malagasy ho amin'ny ankehitriny de miara-mahitsika miara-mahatsapitsika ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany reny fa tsy mandeha any amin'ny tokony ho izy ny zavatra izay misy eto amintsika ho amin'ny ankehitriny zany hoe ny tiana olazaina zany ao anatin'izay sehatra izay de tsotra amin'ny zavatra izay nataony fitondram-panjakana inona izay zavatra izay tsy mandeha araky ny tokony ho izy tsy mamaly araky ny filan'ny vahoaka ny zavatra iainan'ny vahoaka amin'ny andavanandrom-piainany satria inona ny antony tsotra io antony io ny fametrahana an'ireny zavatra rehetra tena teto Madagasikara ireny izay nandaniana vola be nefa tsy misy misitraka akoriny de zava-pona satria lay lasa fandaniany pona sy le fisesehoana ivelany no betsaka tao anatin'izay sehatra izay de izay le mahatonga an'le vahoaka malagasy tsy maintsy miteny hoe kosa rehefa tsy izay mifanarahana zay nge zony vahoakany e zany e zony vahoakany eny tamin'ny alalan'ny fifidianana nametrahana ny olombo fidy teo hoe iza no hitondra ny ty Madagasikara ity de nametraka izy de hoe ity zany no heverina fa hitondra ny Madagasikara fa tsy tamin'ny fomba demokrasia na lalen'le olona te fa tamin'ny fomba de potolo de nisy ny teny hoe potolo mihaja ve tsisy potolo mihaja mihitsy teto kopisoroka satria hitatsika tsara fa reo mpifanina tamin'izany dia nototofana bomba mandatsa-dranomaso misy ny naratra ny tsabo tena tany ampitan-dranomasina dia tsy maintsy nyrosona ihany ny fifidianana raha izy ty re olona ny zavatra ny ainan'le vahoaka malagasy teto zany raha ny tantara no jerena za de mamerina an'izay foana tsy mbola nisy misy teto Madagasikara 5 taona nanaovako an'ity asa fanaovan-gazety ity roa taona nanoratako tao anatin'ny gazety antsoratra sisan'izay ambava sy antsary avokoa zany io nonja-peo sy ny fahitalavitra tao anatin'izay mbola tsy nahita mihitsy ny ateto hoe fifidianana madio mangarahara eken'ny rehetra tsy misy komondry fa nisy foana zany teto Laurent Guinness betsaka foana ny olona pilatsaka ho fidiana ve de atao ohatran'ireny zany ny zavatra nisy teto fa raha nandeha tamin'ny fifidianana nazavy io tsy izao ny vokatra efa nisy endrika tara-pahazavana fa androso ty Madagasikara ity ary tsy izao fitondrana zao ny tonga teo amin'izao toeran'izao fa mametraka zavatra isika tao anatin'izay hoe reto kosa ohatra ny BDB firy mpilatsaka ho fidiana 30 ary ny ray ihany ny tena niaraka tamiko satria ny ray tena tsy niaraka tamindry zareo ny 12 mivadika tary raha atao zany retsy raha miakatra eny ambonin'ny kanja ilalovana baolina kitra ampy 12 nisany izahay anao inona resaka individuel zany ataonay le an'olo tokana iakatra eny ambony tatamiza sa iakatra eny ambony ringa ave nefa ny zareo tena nyteny mihitsy hoe ny mpifanandrina tamintsika vao miakatra eny ambony ringa fotsiny de milatsaka mpipiana mampalahelo olon-dehibe ohatran'ireny miteny an'izany andao averina arany hoe andao iveriny akatra tatami ary ny akatra ringa de jerena marina iza moa mpifanindrina tamin'izany raha resahantsika mpifaninana tamin'izany raha resahantsika satria karateny resahany tamin'izany teto amin'ity Madagasikara ity tamin'ny androndromena Sir Zaki sy Ray Albert mialatsiny aminareo Sianina sy Sensay rehetra namany reny niaraka nanao karate mbola eo izy akoatra mena zay fa lasa Zaki fa i Albert tsy teny ny asany satria tena mitanandraikitra lehibe izy eto amin'ny tany sy ny firenena ny zavatra resahana jereo tsarany olona nananana izy azy mbola tsy tonga eo amin'izay resahantsika hoe firemidanina zay satria nametraka le teknika tsara de verena rany mikarany eny ambony tatami de zay hitatsika eo ataontsika anatina fonteny zany raha ny zavatra isesehoana ka ampiasaina io zao be dehibe mihitsy ny olona mitaraina vao tonga amin'ny maraina teo mamme sary mamme inona hoe izao le inona moa le kanja le tsy kanja kanjany tafo mamme sary maromaro izy efa maro be sady ny aty ivelany ndrodana mba jereo zany andry rajoelona mandraha olona satria ny ianao raha vao zavatra natao ka simba tsy midina any ianao
fa maniraka olona fa rehefa ty iseoseo ohatra hoe miakatra kely misy trabona 10 tsy dia iny ianao ny tonga satria ty ametraka ny diatany ianao mbola ty ihany le radioelandry ny irina fa jereo ao fifa be dehibe sady ny simba mbola tsy nampihatra anony io mbola tsy nisihatra raisam-pirenena natao tao zany le resantsika hoe manara-penitra ny zavatra apetraka zany zako raha za manokana tsy mandaa mihitsiny ny resaka mombana fampandrosoana eto Madagasikara samy nametraka teo daholo isika fa le ampodiso toerana malasa saina maneritreritra ohatra hoe raha isika ny lalana zay nataon'ny filoham-pirenena rajonary mampianina hery marsial le eto Ambotrimanjaka dia makany dia mivoaka ria Mandriambero dia makany Ivato iny izy zao nataony ndrokady lay makeria Imamba mivoaka ny Ivato ny rokady la eto amin'ny fitombe eto Kasomanga mandalo eto amin'ny Maki mivoaka eria Ambotrimanjaka nataony fa le ampodiso toerana efa mipetraka reny efa lalana efa mipetraka zany tokony tsy ty ametraka dia tanana faharoa andeo ty alebiazina hitantsika le miainga Imamba eo le Soavy Masoandro mandrapahatongany Ivato efa tsara io efa miteraka loza-pifamoivozana maro io inona ndray mbola nitarana ny atao hoe velarina ny ambandaindainy efa milamaraka io atao fotsiny zay fanatsarana ny sisiny fa tsy le hoe avadika indray efatra makatidy efa tsy inona nila raha ohatra ka lay lalana rehetra eto Madagasikara ny atao efatra makatidy efatra makary tsy mampaninina fa atreo any fa vao miditra eo any dia kende satria kely amin'izay le lalana miditra eo zany ve tsapatsika afaka atao tsara mihitsy manatsahatra lay asa etsy Ambodifasina le fanatotorana ny tambarin'olona eo afaka atao tsara mihitsy no mijery lalana jereo tsara zay olona nanao ny lalana teo aloha fa tsy nisy fimemenona jereo tsara zay nanao lalana teo aloha tsy nisy mimemenona teo fa ianareo rehefa nanao dia nataonareo koa mpisoroka nataonareo amin'izay tianareo anaovana azy dia amin'izay koa le sekretera-mpanjakana meditiny tanàna vaovao dia hoe nitetika asa-mpanjakana dia tsy maintsy atao dia ataovy arako toerana nere olona fandimbiasany tadidio zay ny toerana fandimbiasana tsy misy hipetraka maharitra eo zany ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany reny so anenenana rapitso sy rafaka pitso zay ny anany tiako resahana fa so anenenana zay resaka zay hoe aivy tena miala efa lasa tsy izy tsony le resaka mombana fialan-tsiny ao anatin'ireny sehatra ireny satria inona ny antony efa zavatra efa nataonareo dia lasa mivadika ny olona kivo ny olona manoloana ny sehatra maro isan-karazany izay le teneniko hoe aza manao zavatra manahirana ny saim-bahoaka ianareo fa ny zavatra tena izy makany amin'ilay tena fampandrosoana izahana aloha hoe inona ny ilain'ny vahoaka resaka momban'ny fahalemana ve tsy ampy ve zay fahalemana zay dia katsao aloha ny vahaolana makasika izay fahalemana zay ohatra zao ty zao tena pirofo tena hita mivaingana miariary le tany anosy Belleville dia manadio nareo zandary ihany io le tena zay nge le izy io le miopefy io jola manao fanamina mpitandro filaminana no nenjehana ka mpitandro filaminana manao fanamina jola no tratehaka tena mipetraka io azotsika ve le resahako jola manao fanamina mpitandro filaminana no nenjehana ka mpitandro filaminana manao fanamin-jola no tratehaka inona le resahaka eo le cocaïne zandary io resaka io tany anosy be io aizy izy efa ny tsy hafa izy any marina ve izy sa nafindra toerana ohatry ny mahazatra tsy haiko nisy manko le tadiditsika le fanafiana tao Antsirabe voatonontonona tao le manamboninaitra anankiray zandary dia nenjehana dia avy eo hitan'ny olona nafindra toerana any Mahajanga eo ny re olona fantatra foany nieritreritra zany le olona efa lasa niditra pitsiany izy fa ary satria izay le rehefa misy olona ao anatin'ilay fitondrana ka voasarinitra dia aingana be le famondrana toerana amin'ny sehatra maro isan-karazany
ny fampanantenana zay natao teo betsaka lorakinesy arahantsika anie ina fampanantenana nataon'izany olona izany tamin'ny fampelezakeo be de be fampanantenana ary teboka maromaro mihitsy nyresahanao alatsakatsika anie zay izy tena no miteny an'io a fa tsy hoe maro jaonina kory fa arahantsika anie zay fambolem-bary za dia fanamby no apetrako za tsy miteny hoe matokisa fotsiny fa ny zavatra ho atolotro dia zavatra afaka refisiny ny zavatra mitranga dia izao tsy miteny fotsiny hoe matokinareo na ho afaka mifahantrano ny ana vely rano nataoko mivoaka malagasy tsotra 100 000 hectare ny ambolena vary ampitomboana 100 000 hectare ny toerana ovolena vary manerana ny Madagasikara afaka 5 taona zany dia aleo tena ara-tsakafotsika satria raha 5 tonnes isaky ny hectare raha ataonao ny kajikajy 500 000 tonnes zany no vokatra azo amin'izany familara-tany mikasika ny herinaratra tsy teny hoe kapokako fotsiny zany fa ny olona mila zavatra refisiny mila zavatra précis nolazaiko mivoaka malagasy dia tsotra 400 mégawatt ny famokarana herinaratra napetraky ny mpitondra rehetrarehetra ny fandimby teto a Madagasikara velo rano nataoko mivoaka malagasy fa ao anatin'ny 5 taona ny zavatra vita atao anatin'izay 20 taona zay dia ho ataoko ao anatin'ny 5 taona ka apiko 400 mégawatt ny famokarana herinaratra manerana ny Madagasikara zany tompoko ny atao hoe velo rano fa oky zay le hoe mino fotsiny ihany fa ny ana dia velo rano nataoko mivoaka malagasy ny famokarana herinaratra amin'ny angovo azo avozina dia apieny ny vidin'ny herinaratra farafakeliny 200 zany ny velo rano ataoko aminao mivoaka malagasy ohatra fotsiny zao any amin'ny sud manana charbon tsika charbon any Sako efa hitanay ny fomba novana an'izany afaka roa taona io dia ho vita ary rehefa mipetraka ny any Sako 300 mégawatt mivita ny any Sako apiena ny herinaratra vidiny herinaratra any amin'ny sud rehetrarehetra zay le étude sy précision noho izany rehefa ho tonga filoham-pirenena dia ametraka centrale de l'or ary tsy maintsy mandaloa ny volamena rehetrarehetra trandrahany eto Madagasikara tsy endrana volany ivelany itsony isika fa itsika indray ary mety apindrana ny Comore sy ny manodidina rehefa tonga amin'ny fitondrana Andry Rajoelina sotra ataoko mifepetra raisiko dia tsotra ny olona rehetrarehetra zay mpanao trafika na io resaka sokatra na io resaka volamena na io resaka dalo na io resaka boîte de rose dia tsotra ny ana pénal izy regny anao prison spéciale ary atao sestany ireo olona rehetrarehetra zay mangalatra sy mangalatra ny arem-pirenena ekena satsy ekena ekena satsy ekena zany ny zavatra ho ataotsika zavatra afaka taterahana zavatra afaka atao zay no ataotsika eto a Madagasikara ary miteny anareo fa tsy fandrimpahalemana efa hitako ny fomba hitatanana an'izany ny ana tsy manifeste fa ny ana initiative pour l'émergence de Madagascar velo rano nataoko mivoaka malagasy fa iena ny asan-dahalo iena ny resaka fanaovana kidnapping ary ametraka force d'intervention isaky ny région isaky ny district antenako mba isiny iverena amin'ny fandrimpahalemana dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany teboka ray roa telo efatra dimy enina fito teboka fito ny resahany teo miara-manaiky isika izy tena no ny teny teo teboka fito ny resahany teo ametraka ozy izy tsika ny resaka momban'ny raha 100 hectare ny teo aloha dia ao anaty raha kely ny teo aloha dia manao 100 hectare isika amin'ny resaka momba fambolem-bary maneso anareo tatsaty voakasika atao daholo ny olona voesoreso sy fanaovana tsinotsinona vahoaka malagasy afaka 5 taona ozy izy tsika dia afaka anondrana nanondrana ve zao arytsika nge tena mangetaheta-ambololaka na tompony mangatakatiny afaka 5 taona efa 4 taona zay ny tondrany teo
tsy teny za tsy mahay manisy zany le fampanantena nataon'le olona zany satria inany any te azo an'ilay toerana tsika mora voarebireby anao prison spécial zany hoe anao fonja manokana iza zany ny ampidirinao zany very olona ny tanjona anaovana fonja manokana tsy misy ny vahoaka malagasy anaovana hery famiretana za io anaovana fonja manokana ny resaka momba ny fandripalemana ametraka ozy izitsika force d'intervention misy ve zany aloha aza mampandry adrisa ranga aza manao kobakambava rangava zay nge le mampadota tabatra mihitsiny ary izay nge le mahasorena ny olona mihitsiny ny resaka momba ny 700 mégawatt zay nataon'ny filoham-pirenena zay mifandimy teo izy nandritry ny 7 taona hofitaitsika ampitombotsika avy eny manontany anareo amin'ny ankehitriny hoe miverina sa tsy miverina indray zao mifahatapahany herinaratra sady tsy misy rano zany ve le zavatra le fampanantenana eto amintsika nresaka momba ny sakoaly herinaratra ihany koa za mbola teboka allazainy ary ny tena mahavariana de hoe tsy indram-bola intsony isika fa itsika raha-pindrana ankomoro tena meme le filoham-pirenena komoriana ary rariny sitsiny raha nidiny aloha ny sisy taniny teo satria nisy olona voatonontonona voazay voasaringotra tao izy nanakatona ny sisy taniny de tsika nandady lady tany aloha de tsorona mihitsy jereo fampiroboroboana ny resaka mombana football ao aminy aizy izy ne zao mandray anjara amin'kaniny aizy tsika tsy tantaratra mezany fotsiny hoe ampindram-bola anay ahoany nareo rary ny sitsiny raha mitely le filoham-pirenena amerikanina hoe reo filoha aty amin'ny faritra Afrika de zay tsy manome fanampiana sy tsy mivarotra zavatra amin'ntsony satria izy ireo no manana fa le vahoaka ao aminy fadiranovana sy mahantra mazavo zay de inona ihany mbola resahana mbola mahita hevitra hafa ihany ny sasany hoe zay mbola hikaroka hevitra ihany aloha nefa le hevitra efa tsy mety intsony de zany zavatra rehetrarehetra zany no ilaitsika fanontaniana ao amin'ny ankehitriny hoe olona ohatr' zany nampanantena zavatra ohatr' zany teboka fito zay nolazainy sotsika tsy namory ny teny eto mitoetra zany le fampanantena any zany anondrana vary aiza tsika raha manafatra tadioma zavatsara fa ny zavatra ao anatina firenena anankiray zay mampandroso ny firenena anankiray de firenena maromaro ohatra hoe mamokatra fiaramanidina le firenena anankiray de mividy le firenena maromaro de mandroso le firenena anankiray ny kianja raha resahantsika ny resaka momba ny kianja ao Kigali ao Rwanda 270 tapitrisa euro de jereo ny atsarany mitafo manodidina afaka atao tsara ny mivoaka raha ohatra ka misy loza ao anatin'ny 7 segondra zany hoe raha elandrina zany ao anatin'ny 10 segondra de efa tafavoaka avokoa ny olona raha sanatiavina ladiny lelaka mirotana ny gradin sy ny tribune ary nahazo fakatoavana zany tamin'ny FIFA sy ny CAF fantatritsika zany sa mbola misy tsy malala ve zany kianjo zany ny atsika eto 770 tapitrisa euro dolara aiza jereo io hoe miariary eo io na mpijery an-tanany sy ny akilany jereo samy kotsy eo de ny endry zareo rehefa nangataka ny teny anivon'ilay manampaizana ho an'ny afatsy maroka de ny teny hoe tokony misy tafo eto amin'ity jereo tsara tsy ny amiral raha nanao nampitombo ny gradin io tsy nikitia mihitsy ny tribune central na velany teo foana satria napa nazahoana le fakatoavana amin'le fivoahana iny zany le ao am'le tribune hitantsika fa tonga de mandeha le escalier tonga de anaty terrain
io nge le tena takiny io e fangradainy napiny de nasiana le fivoahana de atreo ihany ny volony Dora satria atreo zany ny isan'ny olona tafavoaka aingana ao anatin'io fa ny atsika eto manodidina ny ray alina eo tsika na 50 000 zany ny tenen'le olona devant le public zany eo daholy nareo firenena avany lehibe arany tonga teo tao anatin'izany mahamenatra an'ireo olona zany manodidina ny ray alina eo tsika na 50 000 zany eo le ray alina olona mivadika 50 000 vola satria fa zatra le mikirakira tsy mahagaga ny tenen'ivony senirana mamoaka ny taremarika any amin'ny hoe 750 ny sandany raha tokony teny izy hoe ny tapavitriana satria fa zatra mikirakira le izy zay le nresahako foana teto hoe raha io seny io ny tany amin'ny fifidianan'le komisiona manokana ho an'ny Afrika le fifidiana farany lany ray lay olona satria tsy io seny io nakany mazava ny zany za tsy mamadika any amin'ny teny gasy mihitsy fa lainga io amin'ny teny gasy de izay le tsisy azo anaovana zavatra hafa any tsisy azo anaovana kolokolo any fa mazava ny zavatra rehetra zay misy any ao anatin'ny fitantanan-draharaha eo amin'ny sehatra raisa-pirenena zay le apetraky tsika mazava aloha raha